jeune conquérant, tanora manan-tsaina, tanora feno fahendrena, tanora mandrava ny sakana rehetra eo anoloana, tanora manangana orinasy, tanora manan-karena ary tanora manangana tokantrano feno fahasamana. Zany seminaire izany dia natokana ho an'ny tanora rehetrarehetra sabotsy fatelon'ny volana febroary, fafito ambin'ny folo ary ny faefatra ny volana febroary, samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso, etsy amin'ny 3 frère andrefa nambohijanahary. Nahoana no mpitena no avinao, nahoana no mandamy vola mirongony sy ny zava-mahadomelona, nefa maimaim-pona ny fahasambaranao amin'Andriamanitra. Nahoana ny ady lehilahy sy ady vehivavy ho viravirainy devoly ny tenanao sy ny vatanao. Nahoana ianao no mijanona ho manana diplôma, manana fahaizana, nefa iodikodina fotsiny eraky ny tanàna ary tsy mahita zay atao. Tanora ratsy fiara ka antitra voaratsy loka. Mba tsy ho zany enenao fa ilay tanora nanomana ny ho avy. Hitondra ny fampianarana ho amin'izany ny pasteur Kertina Randriamalala, ary hitondra ny vavaka ihany koa sy ny tsodrano ho anao manokana. Hotahin'Andriamanitra ianao. Amin'ny fieno fifaliana tanteraka no iaonako amin'ny tsika rehetrarehetra mpanaraka ny fandarana indray amin'ity fotoanan'io. Mahafinaritra dia mahafinaritra be ity. Ravoravo ny fanahiko, ravoravo ny foko satria fantofana. Andray zavatra indray miaraka aminao eto, tsika menakavy, ianao koa andray zavatra. Iza androany dia iresaka ny zava-miafiny alina. Ny zava-miafiny alina, inona ny tena zavatra mitranga amin'ny alina, sisy. Andaony maki tenin'Andriamanitra isika atao amin'ny Lioka toko fahenina. Lioka toko fahenina andininy faharoambin'ny folo. Manao hoe ary tamin'izany andro zany dia lasa nakany tendrombohitra Jesosy mba hivavaka. Ary naharitra ny vavaka tamin'Andriamanitra nandritry ny alina izy. Naharitra ny vavaka tamin'Andriamanitra nandritry ny alina izy. Ary noho ny maraina ny andro dia nantsony anantona azy ny mpianany ka nifidiana ny 12 lahy izay nataony hoe apôstôly. Averiko andiny 17. Ary noho ny maraina ny andro dia nantsony anantona azy ny mpianany ka nifidiana ny 12 lahy izay nataony hoe apôstôly. Iverenako tantara io rehefa aveo fa itsika moa atao anatin'ity seminaire goavana ity ry tanora malala isany ry mpijery sy mpanaraka fandarana atao anatin'ity fandarana hoe jeune conquérant, tanora mpandresy, tanora mpandrombaka, tanora miazakazaka, tanora tahina amin'ny zavatra rehetrarehetra, jeune conquérant. Zay ny azo andikana an'ilay hoe jeune conquérant, tanora mandova fahasoavana sy fitahina. Zay no zavatra resantsika eto. Ary iresako androany no hoe inona zavatra mitranga rehefa tonga ny alina. Matetika amin'ny alina no anaovan'ny devoly ny asa ratsiny rehetra. Ao anaty alina ny olona, ao anaty maizina no mivoaka mpamosavy mba hamosavy mandrakariva. Rehefa matory ianao amin'ny alina iny, zalo moa zany misy fotoana efa tratrana zavatra ohatrany ombenimbeny mihitsy taloha. Ohatra ianao zao mandeha amin'ny la route nationale reny, lalam-pirenena reny, vizaka ianao mitondra tomobile dia matory makasisiny. Fa gaga ianao fa misy mpamosavy. Ahoana ny alalanao misy mpamosavy, misy manindry, misy fanahy manindry ianao manarona anao dia reny le hoe le vilany reny mivava sady ary nenao mbo fandrinanao fotsiny ary ka misy mpamosavy any ambadimbadika any manindry anao dia enonao mihitsy misy fanana mpamosavy. Ary ataoko fa misy amintsika maro amintsika nefa voatsindrona fanana mpamosavy reny. Ny mpamosavy dia mivoaka amin'ny alina, mivoaka ao anaty aizina, mivoaka ao anaty alina. Ny mpamaky trano rehetra dia mamatona alina amin'ny 12 na amin'ny 1 alina iny ny mpamaky trano no mivoaka mba hamaky trano. Zany mila takatsika tsara zany paikadin'ny fahavalo zany. Amin'ny alina mpamaky trano mamaky trano.
amin'ny alina mipakavadin'olona rehefa akavadin'olona izy de miafokafona ny anjoronjorona maizimaka-maizimaizina tsara amin'ny alina iny. Ny olona mpanao ratsy rehetrarehetra de zatry manaraka maizina ary ao anatin'ny alina. Ary na de ny mpilalao ody rehetrarehetra sy ny magicien rehetra sy ny mpanao magie rehetrarehetra ary sy ny mpilalao ody rehetrarehetra ny akamarony de amin'ny alina izy ny manetsika ny odiny, ny ody ratsiny. Amin'ny alina izy manetsika ny herin'ny maizina zay ananany, apetsehany zany herin'ny maizina izany, atonga ny olona mipotika amin'ny fiainany, atonga vadina ho tratran'ny fanaingalavitra, atonga ny olona anankiray manofo ratsy amin'ny alina, atonga ny olona anankiray misy fotoana amin'ny alina, misy karazana aretina tsy mihetsika ratsy amin'ny alina. Misy olona manko ohatra marary foana alina de marary atoandro de marary hariva de marary alina de marary maraina de misy olona zany mitohy foana ny aretina. Fa misy karazan'olona indray tompoko amin'ny alina ihany. Atoandro izy tsy maninona, atoandro izy salama tsara fa vao mipaika any amin'ny 7 alina, mipaika any amin'ny 10 sasany alina, mipaika any amin'ny 5 ora ariva sasany ariva de mihetsika amin'izay ny aretina satria eo ny etsehany mpamosavy, eo mpilalao ody ratsy ny odiny mba hamely anao ary apotika anao. Ny zavatra ratsy rehetrarehetra mandrakariva, ny vorondolo de mivoaka amin'ny alina. Ary mandrakariva, za tsy miteny hoe tsy misy amin'ny atoandro, za tsy miteny hoe tsy misy amin'ny maraina, fa ny fotoana tena iasan'ny devoly sy ny mpanao ratsy rehetrarehetra amin'ny mandrakariva de amin'ny alina. Ao izy ny tena manao ratsy ary manao ratsy faratapana. Fa azo atao ihany koa nefa ripiny malala amin'ny alina ianao afaka mivavaka. Ary eo indrindra ianao amin'ny alina, zany na tonga Jesosy namerimberina mandrakariva ny hoe miareta toroka mivava, miareta toroka mivava. Na mpianatry be da be Jesosy atao anatin'ny Baiboly manao hoe isaky ny alina mandrakariva Jesosy de any tendrombohitra mivavaka. Inona nataony Jesosy any tendrombohitra? Devoly zany amin'ny alina miasa manao ataky, Jesosy ihany koa manohatra ary manapotika reny hery maizana reny. Zany hoe amin'ny alina tena misy combat spirituel. Ary ny zanak'Andriamanitra tokony tsy hovariana matory fotsiny. Ny zanak'Andriamanitra tsy tokony hovariana be torimaso fotsiny. Manoloana andreo ataky na devoly reo tsy tokony be torimaso tsika fa miataky, manapotika, mandrava. Za de tona tsoroko aminao mihitsy. Fa ny ary raha vao fantatro hoe herin'ny fahavalo na herin'ny démonie ny manafika de ny herin'ny vavaka ny ampiasaiko. Herin'ny vavaka ny ampiasaiko. Herin'ny vavaka ny ampiasaiko. Anapotehako amin'ny alina mivavaka, manakorontaniko amin'ny alina, akorontaniko amin'ny alina ny fanjakan'ny démonie, ny fanjakan'ny fahavalo, ny herin'ny maizina sy ny mpamosavy korontaniko amin'ny alina. Zany ny zava-miafin'ny alina. Manao ataka ny devoly, fa ny zanak'Andriamanitra kosa tsy tokony hovariana. Tsika zanak'Andriamanitra misy fotoana efa tsy ampivavaka ny atoandro. Amin'ny alina raha lasana bavy azavarim-barina, miareta tory sy mivavah ho Jesosy mba tsy hidiranareo amin'ny fakapana. Zany ny côté anankiray izay misy amin'ny devoly ary fomba fiady amin'ny devoly. Afaka miady tsara zanak'Andriamanitra mba handresy. Fa anisan'ny zavatra anankiray tena lehibe, tena lehibe indrindra, ny alina tompoko de fandraisana fanapahan-kevitra. Amin'ny alina de fandraisana vision, amin'ny alina de fandraisana fanapahan-kevitra. Rehefa mijery ianao ny tenin'Andriamanitra ty de ozy izy hoe ny lioka toko fahenina io 2:12 ny soramandry de ozy izy hoe ny nifidianan'i Jesosy ny apôstôly 12 ary nasitranany olona maro sy nitory-teny nataony tamin'izany. 2:12 vakiko. Ary tamin'izany andro izany de lasa nakany tendrombohitra Jesosy mba hivavaka. Ary naharitra ny vavaka tamin'Andriamanitra izy. Tena tsindriny Baiboly tsara. Tsy hoe nivavaka kelikely fotsiny izy, na nivavaka tsasakadiny, na nivavaka de aveo natory, fa ozy izy hoe naharitra ny vavaka tamin'Andriamanitra Jesosy tamin'io alina io.
satria maninona satria misy décision ngeza be tsy maintsy ho raisiny misy fanapaha-kevitra ngeza be tsy maintsy ho raisiny de ny fidianana ny apôstôly 12 reo apôstôly 12 reo manko no anovany tantaran'izao tontolo zao reo apôstôly 12 reo no anovany tantarany tany amin'ny alalany fitoriana tenin'Andriamanitra ireo apôstôly 12 ireo no anovany tantara handimby an' Jesosy ireo 12 ireo no lalana anankiray atongavany famonjena amin'ny zanak'olombelona rehetra ka rehefa ifidy any 12 reo Jesosy de tsy hoe hitakita amin'ny masony te fotsiny de hita toa ohatrany bogosgosy hita ohatrany tsaratsara tare hita ohatrany toany manananina hita ohatrany metimety ny anina hita ohatrany manana dip non nandany ndray alina tontolo Jesosy nivavaka Jesosy nandritrin'ny alina melohany andraisany fanapaha-kevitra ozy izy eo amin'ny 17 ary nohony maraina ny andro de natsony anatony azy ny mpianany nohony maraina de natsony daholo mpianany rehetrarehetra ary rehefa tonga teo mpianany de ny fidianany eo amin'ny 17 tapafaharoa ka ny fidianany 12 izay nataony eo apôstôly ifidiny 12 Jesosy 12 de tsy mifidividina fahatany tsy zay nitony tamin'ny eritseriny fa nandritry ny alina izy de nivavaka nandray vision nandray taridalana nandray instruction avy amin'Andriamanitra nandray fitarihana directive divine tamin'ny alalan'ny fania masina tamin'ny alalan'ny rainy izy amin'ireo olona mpianatra be da be amanjatony amin'arivon'ireo no fidina 12 lamba ho apôstôly izy amin'ireo nandritry ny alina Jesosy no nivavaka zay vao namoaka ny anarana zay vao namoaka ny listiny gouvernement ny lanitra zay vao namoaka ny listiny 12 nandritry ny alina ny problème na pino de zao tsika pino manao zavatra tsy misy vision manao zavatra tsy misy taridalana manao zavatra tsy misy fitarihana avy amin'ny fanay masina fa manao zavatra fa hoanitsika ary zany no mahatonga atsika tsy mety mahomby amin'ny asa fidiram-bola amin'ny asa mandrarà amin'ny tsenanao amin'ny zavatra ataonao tsy mandeha zavatra ataonao satria maninona tsy ampy fitarihana amin'ny alina ripiny malala isany ry tanora malala isany maro aminareo zao misaotra ny tompo tao anatin'ity tapabolany ity zay a 2 herinandro nanomboana an'ity jeune conquérant ity maro ny tanora nefa nanomboka nihetsiky nanao zavatra ary mahafaly amity zany maro ny tanora nanangana orinasa maro ny tanora nefa manomboka manao vente en ligne maro ny tanora nanomboka nanaraka an'ireny fampianara misaotra an' Jesosy tena azo vao nahitaka izy vavy kely anankiray varotra mission nataony mission de misy ety kelikely tsara tarakely de mba atsasa manila ny tombony raha malafo raha etsy izy zany de mba mahazo 10 alina halleluja mission kely vo eo zao nahitaka izy vavy kely mbola tsy ampy fijery koa azy mbola any amin'ny saison anoany izy 12 taona 17 taona raha be indrindra nanao vente en ligne navarotra kiraro de va nanao livraison zao pasteur tamin'ny lahady nisy ankizy vavy kely mivarotra épice reny 4 épices 5 épices reny le varotra épice eo anatinany reny tena mahafinaritra ry havana malala ny azy zava-dehibe amiko na tsisy tombony ary aloha tsy olana fa zava-dehibe amiko de hoe nanomboka nietsika ny tanora nanao zavatra ny tanora taorianan'le fampianarana taorianany tsodrano taorianan'le vavaka natao sy le toriteny de manomboka nietsika ny tanora manao zavatra tena mahafaly zany fa singy zao ry tanora tsy aza mijanona eo amin'ny fanombohana hoe nanomboka de ho lasa lavitra nanomboka de mety am'izay nataoko non aza mijanona eo amin'ny alina miketriketrika miaraka amin'ny fanay masina amin'ny alina mandray fanapaha-kevitra amin'ny alina mandray vision amin'ny alina mandray zavatra avy amin'Andriamanitra amin'ny alina
amin'ny alina tsy variana matory fotsiny, amin'ny alina tsy variana mampiresaka vadin'olona Facebook, amin'ny alina tsy variana mijery Facebook de mijery vidéo de manao j'aime sy manao like sy manao nitity sy be commentaire sy mitsikira fiainan'olona. Non, amin'ny alina mivavaka mangataka amin'ny fanahy masina. Ahoana indray ny hitondrako azy Jesosy? Ahoana ny fomba hitariako azy? Inona ny zavatra tokony ataoko? Aiza inona ny tsy tokony ataoko? Ahoana ny fomba hiatrehako an'ity? Amin'ny alina tsy fotoana hitarainana, amin'ny alina tsy fotoana hitomaniny, amin'ny alina tsy fotoana hisentsetoana atserovana ny lasa, amin'ny alina tsy fotoana amoizam-po zao ve sisa ny afarako, zao nanaovany vadiko, inona zao ny ataony any, inona zao ny tena zao. Tsy zany nataony Jesosy. Fa nataony Jesosy amin'ny alina de nivavaka ary naharitra nivavaka ary tonga maraina de nandray fitarihana avy amin'ny fanahy masina hifidiny 12 lahy. Rehefa nangana zavatra raha sy anabavy ry tanora malala isana de ataovy sarobidy ny alina, ataovy sarobidy ny alina. Rehefa mijery tsika na tantaran'ry Jakoba, misy fotoana tantaran'ny Jakoba any amin'ny iny izy iny any amin'ny Genesis toko fa tsy haiko tsony zany na toko fa firy, fa ny zavatra nitranga rehefa atao amin'ny Genesis toko fa 1:30 misy an'izay tantara izao. De eo amin'ny andininy fa izy iny eto amin'ny Genesis toko fa 1:30 andininy fa 6 fa 10 ary fa 1:20 eno tsara. Genesis 31 andininy fa 6 fa 10 fa 1:20. De nalain'Andriamanitra ny fananany rainareo ka nomeny ahy. Ary rehefa mbi amin'ny andro izay nikambanan'ny ondry amanosy de natompoko ny masoko ka hitako tamin'ny nofy. Jerenareo tsara, hitako tamin'ny nofy ozy izy Jakoba eto, ary indro sadika sy mara ary sada ny zanak'ondry rehetra tao anatin'ny nofy no nahitany Jakoba fa lasany daholo ny fananany rainy ny rafozany. Ary indro izy sadika sy mara ary sada ny lasa izay nikambana tamin'ny ondro vavy sy nosy vavy. Ary hoy le anjelin'Andriamanitra tamiko tamin'ny nofy ry Jakoba de hoy zah inty aho sisisisisisa tamin'ny nofy. Natory Jakoba amin'ny alina, de izy natory amin'ny alina de nandray vision, izy natory amin'ny alina nandray fitarihana, ny hitany tao anaty vision fa lasa daholo ny arenany rafozany nafindra an'Andriamanitra tao aminy. Amin'ny alina ry havana no fandraisana vision, amin'ny alina no fandraisana taridalana. Na ny malagasy ara de manana an'izany fahendre zany hoe ny alina mitondra fisainana, ny alina mitondra fisainana. Izany hoe ny alina zany tsy hoe lalanina fotsiny atorina, ny alina tsy lalanina ijerena film, ny alina tsy lalanina isentsetoana sy alelovana hoe mampalahelo fiainako hoe hoana ny zanako, fa ny alina andiniana andraisana vision, ny lalana tokony izorana, ny zavatra tokony ho atao. Io tsenanao io karaha tsy mandeha io tsenanao io, maty ny tsenanao. Amin'ny alina zavarina matory fotsiny de aza mieritreritra hoe ahoana ny trosan'olona, de ahoana ny versemen'olona, de ahoana ny volan'olona tsy voalo, inona fa amin'ny alina raha tsy mandeha ny tsena, inona tompony tokony ataoko anatsarako an'ity tsenako ity, inona indray ny fitarihana tokony atao amin'ny alalan'ity tsena ity, aiza indray ny lalana tokony alehako amin'ny alalan'ity tsena ity, inona ny dingana tokony ataoko amin'ny alalan'ity tsena ity. Amin'ny alina tompoko no andraisana fitarihana, andraisana fanapaha-kevitra, inona ny tokony ho ahitsy, inona ny tokony ho amboarina. Raha misy zavatra tsy mandeha amin'ny asanao, mifandraisanao amin'ny patronanao, tsy fifandraisanao amin'ny mpiara-miasa aminao ampiasana, ny hitanao fa kely ny karamanao ampiasana, tsy mahavelona mivady aman-janakao, de aza mieritreritra hoe ny patronako raha tsy toetra aza lany andro mieritreritra fiainan'olona, fa le zavatra tokony ho atao no angatanao fanahy masina amin'ny alina. Fanahy masina
tsy ampony karamako 3 millions fotsiny karamako par mois tsy mahavelona mivady amanjanako inona ny ataoko inona ny lalak'izorana aiza ny lalakalehako inona ny varitra tokony ataoko ahoana ny fomba hitondrako azy inona ny lalam-baritra tokony ataoko inona ndray ny loharano vaovao tokony ataoko amin'ny alina no mivavaka de mandray fitarihana na i Jakoba aza voalaza ny baiboly eto fa nanomezan'Andriamanitra azy vision nanomezan'Andriamanitra azy hafatra nanomezan'Andriamanitra azy nini izy ty ny révélation sy ny programme sy ny projet rehetrarehetra ny projet rehetrarehetra ny business ny izy ty ny business ny Jakoba rehetrarehetra amin'ny alina ny navoaka n'Andriamanitra taminy ozy izy averiko indray mandeha andina Genesis 31:9 de nalain'Andriamanitra fananany rainareo ka nomeny rehefa mbi amin'ny andro zanika ambanan'ny ondry amanosy de natompoko mamasoko ka hitako tamin'ny nofy arindro sadika sy mara ary sada ny lahy rehetra nikambana tamin'ny ondry vavy sy ny osy vavy ary hoy le anjelin'Andriamanitra tamiko tamin'ny nofy ry Jakoba ary hoy zaho inty aho ary hoy izy mba hatipazo ny masonao ka jereo fa sadika sy mara ary sada ny lahy rehetra zay mikambana amin'ny ondry vavy sy ny osy vavy satria efa hitako izy rehetra nataony labana taminao izao no Jehovahandriamanitra Betely izay nanosoranao tsangam-bato sy ny voadinao tamiko miangaka etriny ka miala amin'ny ty tany ity ka modia any amin'ny tany naterahanao amen ny projet any Jakoba rehetra ny programme any Jakoba rehetra Andriamanitra no niteny amin'ny hoe andana mody any amin'ny rainao andana miverina any amin'ny tanindrazanao andana mody any amin'ny fianakavianao efa vita mission anao teto tamin'inona daholo tamin'ny alina raha lasianabavy anambady ve anao amin'ny alina no mandiniky sy mandray fanapaha-kevitra miaraka amin'ny fanahy masina izy amin'reto lehilahy reto ary izy amin'reto vehivavy reto no alaiko vady aza maika tonga de ndray fanapaha-kevitra amin'ny bika manendrika sy ny atsara tarihan'ny lehilahy manoloana anao sy mibogosité aza maika tonga de taitaitsy mandinihy amin'ny alina ary mivavaka tompo izy amin'reto olona manao demande na mariage amiko reto no ekeko ho vadiko izy raha misy vehivavy ho alainao vady raha lahy antanio amin'Andriamanitra amin'ny alina izy amin'reto vehivavy reto no tena mendrika ho lasa vadiko anokatra tseny ianao inona tompo ny tsena tokony ataoko amin'ny alina ny raha misy zavatra tokony ho avozina ho atokantrano amin'ny asa fidiram-bolanao ao amin'ny tsenanao amin'ny alina inona tompo ny tokony ho avoziko raha efa mandeha ny asanao ka efa mampidi-bola raha lasy anabavy ilaina ny fahonona tena tsy mampanina ilaina ny fahonona tena zay ny voalaza baiboly mahonona tena nefa ihany koa teny aminao fa azo atao tsara koa no manana loharano be da be anao nefa tsy miasa mafy le tiany baiboly resana nge raha vao miresaka hoe manana fahonona tena ny baiboly tsy miteny hoe ataovy atonotony ny fidiram-bolanao de ataovy kelikely tsy zay fa nidikan'le hoe manana fahonona tena resan'ny baiboly de zao le lasa hoe mirotoroto ianao mitady vola miasa eto mitady vola de tsy manam-potoana ivavahana intsony zany tsy mety zany mirotoroto ianao hitady vola eto maraina maraparivony andro marapariny andro mirotoroto tsisy de sosy tsemboka tozy ny tompo manana fahonona tena fa raha ohatra ka manana fotoana tsara ianao ivavahana ifandraisana amin'Andriamanitra manana fotoana tsara ianao anolorana tena anompona ny tompo Jesosy ny loharanonao tsisy maharatsy an'izany tompoko na mampiditra amina 1 milliard par jour ary ianao azo atao tsara ny mampiditra an'izany na mampiditra 1 milliard par jour ary ianao tsy fahotana zany ianao manana fotoana tsara ivavahana manana fotoana tsara iderana ny tompo tsy lany andro hoe mirotoroto be fa tsy mety le hoe adininao ny fivavahana adininao ny fanompoana ny tompo tsy manam-potoana ivavahana ntsony ianao tsy manam-potoana iderana ny tompo fa lasa mirotoroto atsy mitady vola mirotoroto atsy satria hoe te anakarena zany tsy mety zay le na tonga baiboly miteny hoe mahonona tena fa raha hainao tsara ozy izy voalaza ny baiboly hoe fahaizanao mandamy maty tsara no entinao miady manana mpiasa manjatony ianao miasa manana mpiasa manjatony ianao miasa hainao tsara no manina izy ty manamboatra ny programme anao tsisy maharatsy an'izany ianao na manana loharano 20 ary ianao le izy mivady kely tamin'ny sabotsy ny joro vavolombelona anakivaly zao ny activité an'izy mivady tamin'ny voalohany tsy nisy na ny ray ary izy manana anakivaly mifidiram-bolana tsy fahotana zany manana fotoana tsara izy anompona ny tompo ka amin'ny alina
la mila mandray vision ianao tompo inona ny anitarako antsenako ohatra ny efa mandeha ty fa inona indray ny ataoko manaraka mandeha ty dia inona indray ny ataoko manaraka mila mandray vision Jesosy rehefa nandray fanapahan-kevitra ifidiny 12 lahy ny apôstôly dia tsy nitendritendrena fahatany nandretsy ny alina izy aloha ny vavaka vao nandray fanapahan-kevitra andao anaraka nyity fijorona vavolombelona reto tsika jeune conquérant reto tanora zay vao tena heritry tanora heritreriny fa nanaraka ny fampianarana nanaraka ny toritely nandray ny tsodrano sy ny rehetrarehetra fa jerenao ny hafarany hoeninao ny andohany dia hoeninao ny hafarany ndao arahantsika avy hatrany jeune conquérant tanora manan-tsainy tanora feno fahendrena tanora mandrava ny sakana rehetra eo anoloana tanora manangana orinasy tanora manan-karena ary tanora manangana tokatrano feno fahasamana zany seminaire izany dia natokana ho an'ny tanora rehetrarehetra sabotsy fatelon'ny volana febroary fahafolo fa 17 ary ny fa 7 ny volana febroary samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso etsy amin'ny 3 frère andrefa nambohijanahary nahoana no mpitena no avinao nahoana no mandamy vola mirongony sy ny zava-mahadomelina nefa maimay-pona ny fahasambaranao amin'Andriamanitra nahoana ny ady lehilahy sy ady vehivavy ho viravirainy ny devoly ny tenanao sy ny vatanao nahoana ianao no mijanona ho manana diplôma manana fahaizana nefa iodikodina fotsiny eraky ny tanàna ary tsy mahita zay atao tanora ratsy fiary ka antitra vo ratsy loka mba tsy ho zany enenao fa ilay tanora nanomana ny ho avy hitondra ny fampianarana ho amin'izany ny pasteur Kertina Randiary Malala ary hitondra ny vavaka ihany koa sy ny tsodrano ho anao manokana hotahin'Andriamanitra ianao fitanao tompo pasteur dia fitanao tompo daholo amin'ny fiangonana 14 février tamin'ny herintaona ay herintaona zany zay nazahoanareo izy iny herintaona zay miaraba anareo vady amin'izay ary aloha zany miaraba ny tahiny tomponareo vady ie mba azonao tantaraina fohifohy ve ny ainganareo ny lalana ny zoranareo mivady nanahoana ny fiainanareo sy ny sisa sy ny sisa hitako ihany moa ny etomboanareo le tao andavamama atao amin'le rano be le ohatran'ny rehefa tonga favaratra ohatran'ny etiany rano ho fitiniko anatin'ny fotoana foy sady vetivety ny parcours ny mivady niaraka tamin'i Jesosy niteraka izay mivady dia mipetraka tao amin'ny ray aman-dreny tao amin'ny tokantrano ray aman-dreny zany dia nieritreritra hoe mba afaka manangana zavatra mba havita zavatra fa ny fanohitra tamin'izay ny zavatra nisy tsy tafavoaka mihitsy izay mivady dia nanapa-kevitra ny farany hoe aleotsika akatony tompo da andaotsika hiala fa ny tompo miaraka amintsika hiala amin'ny ray aman-dreny hiala tao amin'ny tokantrano ray aman-dreny dia vao ny tokantrano kely volana vitsivitsy nefa izay tonga dia nitsenain'ny confinement iny dia nieritreritra ihany zany hoe ahoana ary ty fiainan'ity tena tsy maintsy andoha hofa-trano andoha écolage ampianatra ankizy nefa ny confinement miditra ny fidiram-bola mba teo eo ihany tsy tena natanjaka tsara zany fa ny nidiran'ny confinement iny no ela dia natsangan'Andriamanitra ny fiainanay asiviteko zany vao niditra kelikely ny confinement dia nitahiny tomponazy fiazy zay tamin'ny fomba tsy takatry ny saina dia mbola tsy tapitra kory ny confinement dia nahazo tany zay dia nanangana trano dia amin'izao fotoana izao zany efa stable tsara ny tompony tsy mitsahatra mamatsatra amin'ny androany efa andalam-panaovana ny finition zay dia efa eo ampierisetana ny projet manaraka indray zao inona no mba zavatra nataonareo tamin'izany ahoana ny fomba nianganareo iando ny anarako le zavatra nytenen'ny pasteur teo hoe tena sahirana zay taloha efa telo ny zanakay dia nipetraka tao amin'ny ray aman-dreny zay dia taheko kely dia novembre 2019 zay no mifindra nanapa-kevitra mbola zaharery ny asa fixe tamin'izay fa izy ny asa tena dia tsy dia tena misy hoe zavatra be marché azy zany dia rehefa nitokana izay novembre vao nanapa-kevitra fotsiny satria misy teny foana mivoaka nanomboka 2018 hoe mela amin'ny taninao sy ny trano ray aman-dreninao dia nanapa-kevitra izay niala dia vao niala fotsiny izay novembre dia nahazo asa aloha za fois 2 any karamako teo aloha décembre dia nanomboka teo amin'izay ny fiainanay
voavita zay dia niditra tao anatin'ilay confinement total be iny tsika 2020 volana juin zay a nahazo fiara kely zay a 405 kely zay dia mois de juillet zay tonga dia nahazo tany ny fomba nazahoana ilay tany aloha nieritreritra fotsiny zay hoe ndaotsika mba hijerijery tany nanana 5 millions zay tamin'izay franc 5 millions de francs tamin'izay ty bypass ty vao nanomboka mihitsy nanentan'ny pasteur hoe hividy tany tsika ohatr'izao dia nanantona pasteur zay hoe pasteur zay saika hividy tany fa ty fotsiny volanay fa atotonay atao am-piangonana aloha ty dia any Jesosy ny ambiny dia nitsofon'ny pasteur rano zay tamin'izay hoe mahavita miaraka amin'ny bypass dia le tany moa zany tsara tarehibe efa lasan'olona le izy tamin'izay dia herinandro taty ariana niantso le olona hoe anareo ngamba le izy fa aleo mena ianareo dia sady 3 paiement le izy fa tsy tonga dia mivaingana indray mandeha le olona mihitsy zany ny ady varitra hoe alohanareo tsikelikely fa tsy maninona dia niaingy zay tao anatin'izay aloha zay misy ady be foana fa tsy afenina misy mifanenjehana hatrany ampiasana misy fotoana koa zay mandalo tsy fisinana dia efa misy zavatra ohatran'izany ary hitako mihitsy le tranonareo le bloqué reny eny pasteur le tany iny dia tena hoe mikatso eny pasteur nampalahelo kely anareo tamin'ireny ohatrany nanikany koa ohatrany sahirana sahirakirana ie dia niditra ny 2021 aloha dia vita ny atsasaka ny trano dia nanomboka ny findranay aloha le izy dia mipetrahanay dia nanomboka nahazo marché amin'izay zay ny société an'olona zay nampiasainay tamin'izany fotoana izany dia nanomboka nahazo marché le izy 2 millions volany anganay dia nindrana 2 millions tamin'izao bavinay zay tamin'izay hoe mba ampindramina zay fa manana marché tsaratsara zay dia alohanay reo fa afaka ray volana dia nampindramina zay ngamba ny x5 ny bénéfice-ny tamin'izany dia iny nanomboka nitarinay foana dia tamin'ny le resaka automobile antenen'ny pasteur teo aloha tamin'ny 2022 novembre 2022 nisy pasteur kely zay tao amin'ny 3 frères zao misy efa affecté any Atsirabe dia nisy toriteny tao ambony hoe mafoy zavatra goavana ho an'ny tompo dia fampiresaka izay fa ina ary zany mba zavatra ngeza be atao amintsika mba homena pasteur dia hoe ndao le automobile dia ndao ary jerena hoe iza le olona homena anazy iza le pasteur amina pasteur tsy menareo anala izy pasteur eo amanina tsara be ie dia menay pasteur aloha le fiara dia 3 volana atao anaty fahavaratra izay tsy nanana automobile fa mandeha bus zay zay mananjanaka kely anankitelo dia tonga ny février tamin'ny fomba tsy takatry ny saina misy volana andrasana izay tonga dia mivoaka tamin'ny bloc le izy dia nahazo an'le 4 kely iny zay février alleluia sivitehaka mafy dia manarakaraka an'izay zay moa zany mangataka foana na tsodrano na vavaka hoe zay te ampitombo loharano pitahiny nanana loharano teo amin'ny telo teo zay taloha loharano activité fidiram-bola activité akoatry ny asa fixe zany dia nanana anankitelo zay dia misy fotoana ela be vao alohan'olona amin'ny vola satria zay manao acrédit olona mba hitazomana client zany misy fotoana ela be le vola vao alohan'ny olona dia nangataka tamin'ny tompo hoe tsy ampy anay le loharano anankitelo Jesosy fahampio tao anatin'ny 2023 iny zay nisy an'le congressy teto amin'ny bypass iny tamin'izany fotoana izany moa anao famadihana ny olona nenay tsy na efa maty dia hoe anao famadihana ny olona ny fianakavianareo fianakavianay dia niteny zareo hoe manahoana ianareo efa tsy mamadika ntsony fa ahoana ny adidinareo dia izay moa niteny hoe zay sady tsy manao tsy makasitraka dia nisy vola zay nisy facture zay tokony hivoaka dia zao niteneniko an Jesosy ny firesaka izay mivady hoe andao ty mentsika hividanana omby ao am-piangonana dia aleo an Jesosy foana ny toyany dia naterinay tany amin'ny pasteur Tovo moa le izy hoe zay pasteur saika hoe raha aranofo zany tokony hoe zay ny anjaranay satria neninay le avadika fa nanapa-kevitra zay hoe ninina vavan'ny olona fa nenjehan'ny olona tia ny zavatra efa matorantsika amin'ny tompo dia nalefanay le izy dia mba nahazo omby anankiray tao aorianan'izay ny 2023 nakaty volana onakaty
manana loharano anankivalo zao zay a orakoraka mafy loharano pitahiny loharanombola anankivalo a amin'izao taona anareo zao ny pasteur ny anankeny efa mandeha ara-dalàna tsara ny anankiroa efa eo ampikarakarana anazy zay ametrahana anazy tsara fifamatorana amin'iza tsara amin'Andriamanitra zay no teneniko foana amintsika tanora natao fampianarana tao David amifamatotra tamin'izy neteritra tamin'ny pilotra kely izy neteritra tamin'ny lefina sy ny lefim-potsy ny sabatra ve David fa hoana ozy izy amin'ny anaran'iza ozy izy anio ozy izy no alorany Jehova anao reo eo amin'ny pelatana mitsangana fiainana inona ny teny kelynareo mivady melohan'ny alanareo eto fampitoy amin'le fampianaran'ny pasteur farany teo teboka fahatelo hoe mifamatotra amin'Andriamanitra zay fahombiazana rehetrarehetra nanananay zay a dia fifamatorana tamin'ny tompo vitsivitsy fotsiny zay teneninay zay a fa zay tena tsy midoka tena fahampanetretena sady tena hoe mandady fa zay tena anisan'ny olona mpanao sacrifice be mihitsiny marina ka marina fa tena misy fotoana izy mivady manome 5 millions 10 millions tanak'izao mandray azy ka hitako zany tsy vitehako zany dia faharoa manarak'izay a zay raha ohatra hoe ampafolo-karena ny tenenin'ny baiboly nenay 20% nomenay fixe ho an'i Jesosy akoatra ny sacrifice ny voady moa zany dia tena hitanay hoe reny ny tena zavatra famatotra tena tsy voavahan'ny satana zany mihitsy ny zavatra ohatran'izany fa aprisena antsika tanora aza laim-panahy hoe mandray vola dia anala le ampafolo-karena indraindray iny mety betsaka dia alaim-panahy ianao hoe ty voly ty toko mbola ahavitana zavatra hafa anodonana zavatra hafa fa aza manaiky ataony devoly an'izany a fa plus ianao mifamatotra amin'ny tompo a plus miraraka amin'ny fitahiny teka mafy rahalahy miora tahiny tompo ianto fa dia mahafinaritra miafatra faranohan'ny tanora misy toritenin'ny mpanompon'Andriamanitra zay isaky latsinainy maraina tsindriny foana hoe aza dia tia toromaso ry tanora fa manaova zavatra amin'ny fiainana dia courage fa tahiny Jesosy daholo tsika rehetra jeune conquérant tanora manan-tsaina tanora feno fahendrena tanora mandrava ny sakana rehetra eo anoloana tanora manangana orinasy tanora manan-karena ary tanora manangana tokatrano feno fahasamana zany seminaire izany dia natokana ho an'ny tanora rehetrarehetra sabotsy fahatelon'ny volana febroary fahafolo fa 17 ary ny faefatra amby 20 ny volana febroary samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso etsy amin'ny 3 frère andrefa nambohijanahary nahoana no mpitena no avinao nahoana no mandamy vola mirongony sy ny zava-mahadomelona nefa maimaimpona ny fahasambaranao amin'Andriamanitra nahoana ny ady lehilahy sy ady vehivavy ho viravirainy ny devoly ny tenanao sy ny vatanao nahoana ianao no mijanona ho manana diplôma manana fahaizana nefa iodikodina fotsiny eraky ny tanàna ary tsy mahita zay atao tanora ratsy fiary ka antitra voaratsinoka mba tsy ho zany enenao fa ilay tanora nanomana ny ho avy hitondra ny fampianarana ho amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala ary hitondra ny vavaka ihany koa sy ny tsodrany ho anao manokana hotahin'Andriamanitra ianao isaorantsika ny tompo ireny fijoroana vavolombelona mahafinaritra be jeune na conquérant ireny zay tena hoe ny aza anao ny défi apetrakintsika dia zao ho any an-danitra ianao ry tanora andova amin'ny fiainana mandrakizay ianao ho voatahiry amin'ny fahamasinana ianao tsisy pentina ary tsisy fikentronana ianao fa saingy zao koa tsy ho tanora mampalahelo ianao mampalahelo aho tompoko ny mahita tanora hoe mahery mivavaka mpitory teny akalamanjana intercession fa tsisy ihany koa anina ary rehefa tsisy ihany koa anina dia azony devoly fandriana ianao fandriana ianao aizany amelezako an'ity vavy ty tampotampoka eo mangatsika ny ara-panahanao reraka ny ara-panahanao satria maninona lasa niaraka tamina vadin'olona niaraka amina papasosy ianao tsy manana akanjo mba isoloana ianao no nalava dia jonon'ny olona maimaim-pona
ary zany ny antony ty fandarana jeune conquérant ty séminaire ty ozy izy John apôstôly manao tahaka ny anambinana ny fanahanao ihany de ho ambinana sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ianao tahaka ny anambinana ny ara-panahanao sy ny tahina ny ara-panahanao ihany de ho ambinana sy ho tahina amin'ny zavatra rehetrarehetra ny ianao ry ralahako sy anabaviko malalako pijeran'ity fandaran'ity za tena miteny amintsika amin'izao vanim-potoana izao azon'Andriamanitra tao ny mitahanao azon'Andriamanitra tao ny mitratsehatra ny fiainanao azon'Andriamanitra tao ny mamaly vavaka anao azon'Andriamanitra tao ny mitahanao amin'ny zavatra rehetrarehetra tsy hoe ny ara-panahanao ihany de mirehatra be de miteny amin'ny tsy fantatra de choral atam-piangonana de mihirahira de mpandroaka de volo nefa tsy malako hoanina latsain'ny gentilisa latsain'ny havanareo izao verinareo mba mpivavaka ary laza mampalahelo tena mampalahelo amin'le izy ary ianao ny tsy ampianina de pasteur tina ny asin'ny havanareo mafy jereo ny pasteur anareo bota be mitaingina 4-4 mitaingina V8 nefa zavatra tsy volanao kory ny vidianana ny V8 koa sy tomobile koiny de lasa zatsy nanino tsy maninona tinky ty amin'ny havanao satria sahirana ianao mahantry ianao tsy manambola ianao mahi ianao mangataka ny aminy ianao de latsainy olona amin'ny fivavahana ianao zany ny tenenako ary ny hafaranao rehefa reraka latsaka ao anaty fakapana foana satria tsy manambola de mety mangalatra mety mandainga mety misoloky mety mametsy fetsy ary ny hafaranao tsy ho any an-danitra ary indramiko le tenin'le zalahy anankiray izay hoe tsy ny mpanan-karena ihany hoe sarotra mmpanan-karena miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra tsy ny mpanan-karena ihany manahirana ny tsofoka ny fa na mahantra koa ary mahantra satria maninona tsy tafiditra any ianao satria maninona ny hafaranao lasa niaraka amin'ny vadin'olona satria tsy manambola ny hafaranao misolokoloky kely mandaingalainga kely eny ka tsy tsisy olona mpandainga hiditry ny lanitra zany mahatonga antsika manao anty jeune conquérant séminaire ity ho an'ny tanora atonga ny tanora sady mahery mivavaka mijoro amin'ny fahamasinana andova ny fiainana mandrakizay no tahina amin'ny zavatra rehetrarehetra ihany koa fa iza no nilaza taminao fa rehefa mpanan-karena de tsy maintsy mangatsitsika ny ara-panahy zay zao tahin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra zay zao ambinina amin'ny zavatra rehetrarehetra de mangatsitsika ve ny ara-pananay no mirehitra tsara tsika amin'ny fanomponan'ny tompo izany no ampaherezako anareo ary anatanako ny tanora ao anatin'ity fotoana lehibe zay anatanterantsika amin'ity fandaram-potoana jeune conquérant ity moa zany zay any fahatelo tsika mahafinaritra amin'ny sabotsy ho avy izao le 17 de ampianatra ny iny zany fomba fanavozana fanatsarana ary hoe efa notahiny ianao de ahoana ny mbola ivelaranao efa nanomboka nanao ianao nandritry ny 2 herinandro zao tsika de nanomboka le fampianarana hoe manomboka manomboka manao zavatra ny tananao fa tsy mipetra fotsiny fa amin'ny sabotsy indray tsika de miresaka andreo manahoana indray ny toerandreo efa nanomboka na efa nanao ka te androso ary te hivelatra zany inge io resaka business fandrarana iny atao anaty baiboly atao anaty baiboly iny io raha lasana bavy ny iny izy ty ny businessman voalohany teto ambonin'ny tany zao ry Abraham reny anisany mpandraraha voalohany ary nanana mpanompo maro be amanjato ny mpanompo ny Abraham nanan-karena be ry Abraham nodimbiasan'ry Isaka nodimbiasan'ry Jakoba izany ry Joba izany de mpandraraha matianina nanana omby amina rivony iny izy ty ondry amanosy amina rivony nanana mpanompo amanjato maro zany ry Joba izany mpandraraha ato anaty baiboly zany ry David ry Solomon boky Solomon tena miresaka fandrarana mandrakariva ka ndraindray mako tsika aripino misy olona mako zao mahenao zany fandarako zany de pastera ary maninona vadika be ohatry zany fa nga izy ty tsy ny fiaviany Jesosy tsony fa nga izy ty raha lasana bavy de zao fiaviany Jesosy zao foana ny resantsika isanandro sonandreo Jesosy ngefa ho avy ary ho avy tsy oela fefa ela koa zay nahenona an'izay hoe ho avy tsy oela izay ka raha ho avy tsy oela ary ve zany Jesosy de hipetrapotsiny eo anao de hipetraka ery ambony tendrombohitra reo hitsenanao a Jesosy avy maranata
fa tsy anao nininona satria jesosy efa ho avy hoy ny tenin'andriamanitra finoana tsy arahana maty be finoana ianao manam-pinoana ianao nefa ianao tsisy asa maty ny finoanao rehefa tsisy asa zany no mahatonga ana miresaka mihitsy zany hoe misy zavatra be da be azo avaozina ny reo efa notahin'andriamanitra dia aza mijanona ho dépassen'ny hafa fa afaka mbola hotahin'andriamanitra misimisy kokoa ianao ary zay fivelarana amin'ny asa mandraraha zay atonga anao tsy bloquena ho tavela zay no ampianariko amin'ny sabotsy ho avy izao ny problème na ray aman-dreny ankehitriny ny ray aman-dreny ankehitriny efa nyteneko teto zany tamin'ny fampianarana farany teo tavelany amin'ny 10 taona nareo tavelany amin'ny 20 taona dia le fomba fivarotana mitsongolongolika amin'ny friperie vidy friperie mitsongolongolika ery tany amin'ny 10 taona nisy andreny 20 taona mitsongolongolika ery dia mbola mitady itsongolongolika ihany amin'izao fotoana izao hividy akanjo ny olona nefa efa any anaty Facebook ny olona efa any anaty Facebook any vente en ligne no mividy akanjo ianao mbola mitady olona itsongolongolika any akanjonao etsy any tarenao ary zany no mahatonga ana amin'ity indray mandeha ty hoe tena tanora mihitsy no ampianarina sady ho tezaina ara-panahy no tezaina ara-tsaina no tezaina amin'ny zavatra rehetrarehetra ny tanora misaotra an'Andriamanitra fa dia betsaka ny tombo be ny olona tamin'ny sabotsy teo ny tanora nanatrika fotoana tena araky nefa teneniko moa tena ny seza tsy ampy ny seza fa efa nanamboatra seza lava ndray tsika zao seza lava manjato ny ray namboaritsika eo mba satria maro ny tanora lina ary mahafinaritra tena mahafinaritra ny mahita tanora maro tena hoe lasa tsy mipetrapetraka lasa tsy variana amirongo sy ny drogue na variana amin'ny adalana sy ny fanadala lehilahy sy vehivavy fa mahafinaritra ny tanora amin'ity indray mandeha ity tena hoe tanora vonona hiazika tsara ny zava-misy rehetra ho tahin'Andriamanitra tsika mpanaraka ny fandaharana izay sy zay ny azo ambara amin'ny sabotsy 17 ino zany 17 ino izy ty février no andro fahatelo amin'ity séminaire itya taterahana eto Karobato indray ra sitrapon'ny tompony miainga fampianarana fa tonga dia mandray direct ny aty bypass ny ato amin'ny 3 frères mandray direct tena mpianatra ny tapany voalohany dia ny tapany faharoa aty amin'ny 3 frères foana ohatra ny mahazatra mpianatra indrindrandrindra ndray ny ray aman-dreny ndray reo ray aman-dreny tanora zay efa manana ny fiainany ireo no ampianariko zavatra lehibe fa jerenao fa miainga ianao ary tsy maintsy miainga amin'ny fiainanao miaraka amin'ny Jesosy sy ny fitarihan'ny fanahy masina ho tahin'Andriamanitra tsika amin'ny 6 io ry fotoana io manomboka amin'ny sabotsy ho avy izao dia ny ateneniko foana rehefa ho avy dia mientanentana raha tsy ho avy dia tsindriky foana mijanona rehefa tsy vonona ka hitanao hoe tsy ho tafavoaka tsony ianao miangavy anao amin'ny janona rehefa tsy manam-pinoana tsony ianao mety ny fiainanao dia aprosiako aza mandany fotoana any re tompoko aza mandany andro any re fa manjary lasa ny famitapitaka fotsiny eo tonga eo ianao nefa tsisy fiainana ininona miova la ny andro any tsy fandaniam-potoana ny any am-piangonana fa rehefa ho avy ianao dia mientanentana tsara ianao ary ataovy hoe ohatran'ireny le hoe manana fofombady vaovao reny ianao tsy andronao zionana aminy ifakahitana aminy ohatra zay mihitsy ty amin'ny sabotsy ty na amin'ny 7 ny fotoana manomboka na amin'ny 7 ianao na amin'ny 7 dia efa tongava mba azo toerana tsara indrindrandrindra atao amin'ny 3 frères mba azo toerana tsara satria tena ifandrombahana ny toerana ato zany ho tahin'Andriamanitra dia ho fiain'ny fahasoavana ny loha hevitra androany dia tsotra ny mahazava-dehibe sy ny zava-miafy ny alina dia fotoana fandraisana fanapahan-kevitra androany alina tonga dia mivavaha aza variana matory fotsiny mandraisa fanapahan-kevitra ny amin'ny fiainanao inona ny tokony amboarina inona ny tokony atao inona ny tokony avaozina inona ny décision tokony raisina ho tahin'Andriamanitra veloma tompoko jeune conquérant tanora manan-tsaina tanora feno fahendrena tanora mandrava ny sakana rehetra eo anoloana tanora manangana orinasy tanora manan-karena ary tanora manangana tokatrano feno fahasamana zany séminaire izany dia natokana ho an'ny tanora rehetrarehetra sabotsy fatelon'ny volana febroary fahafolo fa 17 ary ny faefatra amin'ny 20 ny volana febroary samy amin'ny 6 ora maraina tsy diso etsy amin'ny 3 frères andrefa nambohijanahary nahoana no tena no avinao
nahoana no mandamy vola mirongony sy ny zava-mahadomelona nefa maimaimpona ny fahasambaranao amin'andriamanitra nahoana ny ady lehilahy sy ady vehivavy ho viravirainy ny devoly ny tenanao sy ny vatanao nahoana ianao no mijanona ho manana diplôma manana fahaizana nefa iodikodina fotsiny eraky ny tanàna ary tsy mahita zay atao tanora ratsy fiary ka antitra voaratsinoka mba tsy ho zany enenao fa ilay tanora nanomana ny ho avy hitondra ny fampianarana ho amin'izany ny pasteura Kertina Randriary Malala ary hitondra ny vavaka ihany koa sy ny tsodrany ho anao manokana ho tahin'Andriamanitra ianao